Nirotsaka antsehatra nanampy any ireo mpitolona ny mpitsabo tsy miankina noho ny hamafisana herisetra ataony ireo mpitandro filaminana dia nirotsaka antsehatra nanampy sy nijery ireo mpitolona naratra ihany koa raha nihita ny ankamaroany ireo mpitsabo maro samihafa amin'ny sehatra tsy miankina. Marary ny firenena, marary ihany koa ny vahoaka hoe hatrany izy ireo. Nohon izany rehetra izany no antony nahatonga azy ireo hirotsaka antsehatra hanampy ireo mpitolona. Anatiny ady ho an'ny firenena tahaka izao dia atsapana fa tena mbola mifankatia ny malagasy ary mifanampy ihany koa ny mpiray tanindrazana. Ireto mpanohana ny hetsika avy any mahitsy ireto mo dia nanolotra fanohanana ara-tsakafo ho an'ny mpitolona ary teny andravoanga ambony teny izy ireo noho ny zara-maimaimpona ireto kafe ireto araka ny hitantsika amin'ny sary ity. Nandritra ny fanatontosana ny hetsika izay natao androany mo dia anisan'ny tena nanohona ny fo nahita ilay zazalakely iray maratra be teo amin'ny tarehiny voan'ny lacrymogène ary nandriaka ny raha izay nisy teny raha salama. Ny ara politika mo dia nanao fanambarana ny vovonana firaisankina tsy handray anjara ao anatin'ny gouvernemanta vaovao hatsangany Andry Rajoelina ny vovonana firaisankina. Takia ny vovonana firaisankina ny fialany Andry Rajoelina, ny fampitsaharana ny fisamborana ary ny famitsorana ireo voasambotra nandritra ny hetsika, indrindra ny famelana ny vahoaka malagasy vory sy haneho hevitra malalaka izay zo fototra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Manaraka izany ihany koa dia manohana ny hetsika ataon'ny tanora, mpianatra sy ireo olom-pirenena maro amin'izao fotoana izao ny vovonana firaisankina raha ny fanambarana izay nambaran'izy ireo hatrany. Fanampin'izany ihany koa dia tsy handray anjara amin'ny gouvernemanta izay atsangana eo ihany koa izy ireo araka ny fanambarana izay nambarany vovonana firaisankina. Fa ny zavanisy tany Antsirabe ny androany kosa dia tamin'ny iray ora sy 17 minitra dia efa tonga teny manodidina ny kianjan'ny fahaleovantena ireo mpanabe sy mpampianatra avy amin'ny sendika mitafa. Nandritran' izany mo dia tazana teny antoerana ihany koa ireo mpianatra sy ireo solombavam-bahoaka roa izay voafidy ao anatin'ny distrikany Antsirabe voalohany sy Antsirabe faharoa izay nanatevin-daharana ny hetsika izay nitanterahana tany antoerana. Ireto sary vitsivitsy hitantsika ireto mo dia ny sary nanamarika ny tany Antsirabe izay tonga teo amin'ny manodidina ny kianjan'ny fahaleovantena tany antoerana. Fa ny tany Fianarantsoa kosa dia nandefa hafatra mivantana ho an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina mo ny tanora izay nanao fihetsiketsehana mametraha ianao fialana hikondoha izahay tanora hanovanany rafitra aveo fa eo ny mampahantra ny malagasy hoy ireo tanora raha nandefa hafatra ho an'ny Andry Rajoelina. Tokony ho tamin'ny ray ora sy 10 minitra teo no eo mo dia niakatra ho ao an-tampon-tanàna ny Fianarantsoa ireo mpianatra izay nanao fihetsiketsehana ary niezaka nanaraka izy ireo eny hatrany ny mpitandro ny filaminana. Zavanisy teny Fianarantsoa mo ino no zareko taminareo iny rehefa voalazantsika ny teny Fianarantsoa dia andeha ary sika hilaza amin'ny toeran-kafa indray. Fa ny tany Antsiranana ihany koa dia nafanaka tena nafana araka izao hitantsika amin'ny sary zao ny fihetsiketsehana izay nisy tao amin'ny tapany avaratry ny nosy. Voromaro ary torajofo ireo olona leo izao rafitra mijoro izao sy leo fantrana ary leo fahatapahan-jiro indrindra leo delestasy sy ny kolikoly sy ny ireo rehetra izay tsara ho voatanisa etoana. Ny tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy ny Madagasikara tsy aiza moa izany fa Toliara dia vahoaka marobe ihany koa ny tonga teo amin'ny kianjan'ny demokrasia tao Toliara. Tsy nisy feo manako heny tao amin'ny kianjan'ny demokrasia Toliara afa-tsy ny hoe miala Rajoelina, miala filoha Andry Rajoelina. Hoy sasany izay maneho hevitra manoloana ity vahoaka marobe ao Toliara ity mo dia ny hoe atako angamba fa henony Monjajaona izany feon'ny vahoaka marobe mitaraina izany satria teo amin'ny kianjan'ny Monjajaona izy ireo. Ny tany Mahajanga ihany koa dia natehidirany fihetsika izay nataon'ny mpitandro ny filaminana. Nohon izany fihetsika mendrim-piderana izany mo dia nakasitrahany ireo mpianatra ny asany ireo mpitandro filaminana izay mife araka ny tokony ho izy ireo mpanao fitakina zo maro lafo am-pilaminana izay nisy teny antoerana. Araka hitantsika amin'ny reto sary ireto mo ny sary vitsivitsy nisy teny Mahajanga nandritra ny fihetsiketsehana
ary nisariny ireo mpanao fihetsikehtsehana sy ny mpitandro ny filaminana. Fa ny ao Antananarivo renivohitra kosa dia mbola gidragidra ary mbola ady mafy ny an'ireo mpitolona izay tsy mahazo alalana ho ankeny amin'ny kianjan'ny demokrasia. Mirifitra ny bomba mandatsa-dranomaso ary misy raha teo moa ny maratra. Araka izay efa nolazaintsika teo am-piandohana moa dia hatramin'ny zazakely dia naratra vokatra ny fipoahan'ny bomba mandatsa-dranomaso izay misy ao Antananarivo renivohitra izay tsy mahazo alalana ho ankeny amin'ny kianjan'ny 13 Mai na hoe kianjan'ny demokrasia. Manoloanany izao zava-misy eto a Madagasikara izao sy ny korontana misy eto antoerana moa dia nandefa hafatra sy nilazany heviny i Papa Leo 14. Nilazany heviny momba ny zava-misy eto a Madagasikara moa ity Papa Leo 14 ity. Miantso ny rehetra mba hivavaka sy tsy hanao herisetra na inona mety ho endriny ho i Papa Leo 14 raha naneho ny heviny momba ny zava-misy eto antoerana. Nilaza ihany koa moa ity Papa Leo 14 ity ny hoe tena mampalahelo ho izy ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny tanora ka nafaty olona maro sy naharatrana olona anjatony. Noho ny farany tamin'ny fanambarana izay nambarany ity Papa ity moa dia ny hoe ny firindrany fiainam-piarahamonina ao anatin'ny fampanjakana ny rariny sy ny soa eombonana no tena tsara hoe hafatra izay nambarany ity Papa Leo 14 ity raha naneho ny heviny momba ny zava-misy eto a Madagasikara. Mazava sy mahitsy moa ny hafatra izay nomeny fa anjarany tsirairay no mandinika sy ny mieritreritra. Ny androany ihany koa dia nivoaka tamin'ny fahanginana i Kristina Razanamasoa ilay filohan'ny anterimeram-pirenena teo aloha raha tsy heno nandritran'ny ny volana maromaro. Raha fanjakana tena demokratika no misy eto a Madagasikara ho i Kristina Razanamasoa dia ny vahoaka ny tokony hitodiana voalohany. Izany hoe raha tsy mitodika amin'ny vahoaka na hoe tsy ny vahoaka no hitodiana voalohany dia mazava fa fanjakana tsy tena demokratika no misy eto a Madagasikara raha araka ny hafatra izay nambarany ity filohan'ny anterimeram-pirenena teo aloha ity. Tsy iza moa izany fa ramatoa Kristina Razanamasoa. Isolom-bavambahoaka Gasikara Fenisoa moa dia manohana tanteraka ity hetsika ity ary mazava ny fomba fijeriny sy ny fomba fieritreretany manoloanany izao zavatra misy eto amin'ny firenena izao. Tolona ho fananganana ny firenena tsara mba ho antaranaka sy ny tanjanaka hoe Gasikara Fenisoa. Tsy hijerena loko politika ary tsy hijerena antoko politika fa izay maniry teo afaka dia manohana tanteraka an'ity tolona ity raha fitipitina ireo rehetra izay tia ny solom-bavambahoaka Gasikara Fenisoa ho lazaina manoloanany izao fanohanany tolona misy eto a Madagasikara izao. Ny solom-bavambahoaka izay voafity tao Toamasina Andriamatoa Roland Ratsiraka kosa dia tazana tetsy Antanimbarinandriana. Ireto sary vitsivitsy reto moa dia sary ny Roland Ratsiraka teny Antanimbarinandriana. Ny sary tena nisongadina ny androany nandritra ny fihetsikehtsehana izay nisy tao Antananarivo renivohitra moa dia ity sary hitantsika ity ny fandorina kodiarana tetsy Anosizato izay nataony ireo mpanao fihetsikehtsehana. Mbola matory foana ny malagasy hatramin'izao hoe izy ireo raha nanatanteraka ity fandorina kodiarana ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vita ny hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy. Zay fa tsala veneny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy gaby oie tsao tsao amin'ny manaraka indray io.